président de la CNIT, puisqu'il vous appartient de prononcer l'allocution pendant cette cérémonie, il lui échoit l'honneur de vous céder la parole. Tamini fanapahana no raisiny senita niarantsika rehetra nandre teo dia fanambarana ny tetiandro mpifidianana amin'ny ampahany na calendrier électoral partiel no nataony senita mifantoka amin'ny dingana voalohany amin'ny fikarakarana ny raharam-pifidianana ary tena ny mahabe olana indrindra ka hitrangany fitarainana sy fanoherana ny vokam-pifidianana matetika dia io dingana io. Tsy inona izany fa ny dingana fandrafetana ny listy ny mpifidy izay ifantohan'ny fanavaozana tanteraka na ilay ataontsika hoe révision systématique manomboka izao. Ny tondrozotra sy ny lalam-pifidianana mihitsy no mampanao izany révision systématique izany. Mialoha ny fifidianana izay ho karakaraina amin'izao fotoana ny tetezamita izao. Koa tsy misy antony iandian-kevitra loatra ny amin'izy io. Norasinay tato amin'ny senita ny vokatry ny tombanezaka nataony manam-pahaizana na ny expert avy amin'ny firenena mikambana sy ny vondrona Europeanina ary ny fikambanany tany mampiasa ny teny frantsay tonga nanadiady sy ny jery ifotony zavamisy sy ny ifilana mahakasika ny fanomanana ny fifidianana izay atao eto amintsika. Ny fantoka tamin'ny fampiarana ny atao hoe normes et standards internationaux eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ry zareo. Tsy nataonay ambany zavatra ihany koa nefa ny tatitra avy amin'ireo mpikambana ato amin'ny senita misy olo-tena ny fiarahamonim-pirenena sy ireo natolotry ny mpanao politika nanao sonia ny tondrozotra. Izany tatitra izany dia manamafy ny efa ambara ny filazam-baovao samihafa mikasika ny fahasairana ny vahoaka vokatry ny krizy sy ny faniriana hahitam-bahaolana amin'ny alalan'ny fikarakarana fifidianana atao anatin'ny fotoana aingana indrindra araka izay azo atao. Manatitrantitra ary izahay ato amin'ny senita fa ny fifidianana manara-penitra ihany, tsara karakara, madio sy malalaka, tsy misy fitanilana no mety ahazoana vokatra ekeny rehetra ka ahatafavoakantsika amin'ny krizy. Noho izany dia mihevitra izahay fa tsy maintsy atao izay ahatsara karakara ny dingana rehetra amin'ny raharam-pifidianana ary ampahafantarina ho fatabahoaka ao anatin'ny mangarahara indroa isam-bolana farafaratsiny ny vokatra eo amin'ny sehatr'asa atrehina. Ny tetiandro mikasika ny dingana voalohany amin'ny zotram-pifidianana izany hoe ny fanavaozana tanteraka ny listy ny mpifidy na ny révision systématique de la liste électorale no nambaranay teo. Manomboka amin'izao vaninandro izao izany ary ifarana anoany amin'ny herinandro voalohany volana novambra 2020. Marinay anefa fa any amin'ny faraparan'ny volana aogositra 2020 raha mizotra tsara araka ny heveranazy ny sehatr'asa rehetra indrindra fa raha vonina ara-potoana ny eo amin'ny lafiny hoentimanana anatanterahana ny asa dia ho afaka anambara ny tetiandro amin'ny dingana manaraka amin'ny firisoana amin'ny fifidianana ny senita. Fanamby lehibe no apetraky ny senita mba antotosa ny fandaran'asa no volavolainy ahatongavana amin'ny fikarakarana fifidianana marina, manaram-penitra, mangarahara, hahitam-bokatra ho ekeny rehetra. Tsy ho totosan'ny senita irery nefa izany raha tsy miara-misalahy amin'ny androm-panjakana rehetra amin'izay manandrify azy tsirairay avy.
ao ny vondrona iraisam-pirenena ary ny hery velona eto amin'ny firenena na ny mpanao politika izany na ny fiarahamonim-pirenena. Misaotra tompoko vavy, mankasitraka tompoko lahy.